Dray andro iny tany ambanivohitra tany misy biby fiompy tsisy mpikarakara. Lasa mikarakara ny zareo. De nisy an'izay akoho mena volo zay vonjy le narany. De lasa vonjy nitady sakafo. Matinao ny tsika raha olona fa ndao hiaraka hitady sakafo andro mafana be zao ve? Oksoka. De lasa vonjy nanatona an'le kisoa. Ory kisoa, ndao tsika hiara hitady sakafo. Mafana loatra ny andro. Ato mangatsiatsika tsara. De indray vonjy fa nanatona ny alika. Ory alika, ndao re tsika hiaraka hitady sakafo e. Tena tsy afaka azafady. Mafana loatra ny andro. De farany nanatona an'le dokotry vonjy. Salama ve o? Ndao tsika hiara hitady sakafo. Zao andro mafana be zao ve? Rehefa tsisy nety niaraka tamin'iny de lasa vonjy nandeha irery nitady sakafo. Nahita akotra izy teny an-dalana. Faly ery izy nandeha niverina niaraka tamin'le akotra. De iny izy fa andeha amboly iny nangataka fanampiana tamina mandray. Orymby nahita akotra damblena. Efa hoe mafana loatra ny andro. De lasa vonjy nanatona an'le kisoa. Ory kisoa nahita akotra ndao hiaraka amboly. Mafana loatra ny andro de tsy afaka manao ininona mihitsy ny De indray vonjy fa nanatona ny alika. Ory alika nahita akotra damblena. Efa hoe mafana ny andro. De farany nanatona an'le dokotry vonjy. Ory dokotra nahita akotra ndao hiaraka amboly. Mafana loatra ny andro de tsy afaka. Eny ariko, fa ataoko rery ihany izany. Rehefa tsisy nanampy vonjy de izy rery ihany namboly ny vary. Nandeha ny fotoana de nanomboka ny fahavaratra. Nanomboka naniro le vary fa be ahidratsy be. Tsy maintsy tapahana reny amin'izay maniry tsara ny vary. Ndao reto hiaraka hanapaka ahidratsy Be fotaka be any ivelany any zao. Za koa ny sahirana be raha mba fantatrao. Za ve ny antaninao? Tsy afaka. Efa niteneniko ianao fa tsy afaka. Eny ariko, ataoko rery indray. De iny vonjy fa naka anjim-bary nanomboka nanapaka ny ahidratsy. Tsy ela akory de lasa namoha be le vary. De tonga ny fijijana. De indray vonjy fa nangataka fanampiana tamin'ny namany. Orymby jere, efa namokatra be le vary namboleko fa ndao hiara hijinja. Tena tsy afaka e. Ory kisoa, efa namokatra be le vary namboleko fa ndao hiara hijinja hiaraka amiko. Tena aleo hijanona ato an-tranoko aty any e. Ory alika, efa namokatra be le vary namboleko fa ndao hiara hijinja. Mahaloa teo oksoka. Ory dokotra, efa namokatra be le vary namboleko fa ndao hiara hijinja hiaraka amiko. Tsy afaka e. Eny ariko, ataoko rery indray. Niasa be vonjy tamin'io andro io hatramin'ny hariva mihitsiny. De zay voajija daholo ny vary rehetra. Tena izy ny atsembohan'ny reriny namokatra an'ireny. Fa reny vary reny rakizy mila totoina. De nangataka fanampiana tamina mandray izy. Reto ndao hiaraka hitoto vary hiaraka amiko. De hanao kobam-bary. Tena tsy afaka. Aleo ngamba ianao manontany hafa fa zalo miala tsiny fa tena kamokamo izay androany. Tena be atao be zao. Misy zavatra tsy maintsy ataoko zao dia zao. De iny vonjy fa nitoto an'le vary ary nahazo kobam-bary. Vita mofo tsara zao io De iny vonjy fa nangataka fanampiana farany. De nanantona an'le ombindray izy. Orymby ampio hanamboatra mofo tsara tarehy tsika. Tsy afaka fa nisy zavatra mipotra tampoka. Ary ianao ry kisoa? Zany hoe sahirakirana kila zao.
Tena hoe sahirana e. Mofo? Tsaiko mamboasa an'izany. Tezitra amin'izay vonjy. Olona tsy aninona. De lasa izy rery nakany an-dakozia. De nampiny rano ilay kobam-bary de nivolavolaino mofo. De nampidiriny tany anaty lafaoro de niandry sisa izy. Manitra be ilay mofo vao masaka. De iny fanalany tao anaty lafaoro. De lasa izy mipetraka akainy eny an-jaridaina. De inona no nataony ozy nareo? Reto efa vonona ilay mofo. Iza no te hihinana? Nahita an'ilay mofo be teo ambony latabatra ry zareo mihinan-kafy. De niazakazaka ohatran'ny edala. Za te hihinana. Za koa efa ela be mihitsy anona fa niaritra fotsiny. Zay vao mba hisakafo marina. Nenahy kely fotsiny de ampy. Nenahy koa kely fotsiny ve ampy. Tsisy mahazo eo. Za rery niasa tamin'io. Tadio fa nareo ne tsisy nanampy na rery. Nefa za imbirina angataka fanampiana. De iny vonjy fa homana. Fa nalaelana izy nahita ny namany maty noana. Zao ary ny ataontsika fandaminana e. Raha mahame toky nareo hoe hanampy amin'ny manaraka de omeko mofo. Tena naiko daholo ilay biby. Mahame toky izay fa hanao raharaha fa hanampy amin'ny manaraka. De natokony namany vonjy hoe tsy hamatam-bonina intsony ry zareo de niara-nihinana an'ilay mofo izy dimy. Vita tompoko. De izay zany rakizy tsy tonga ho azy eo ambole atsika ireny mofo ireny fa misy asa ao ambadika ao. Ka tanterao ny anjaranao na manasa vilia na manadio trano. Tsara koa ny mahavita tena rakizy Rehefa tianao atao ilay izy de ataovy fa tsy hoe miandry olona foana. De ny olona kamo rakizy tady n'izao fialan-tsiny rehetrarehetra izao. Tandremontsika anatin'izany